Ho aminareo ry havana ny fahasoavany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny tombontsoa azon'ny olon'afaka. Ny tombontsoa azon'ny olon'afaka. Zany no asehony izao mofinainantsika anio izao. Atao amin'ny Jeremia 5:10, 7:20 hatramin'ny 2:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: koa izao no lazain'i Jehova, raha hiverina ianao dia ho raisiko indray, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao, ary raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavampony ianao, dia ho solom-bavako anatona anao indray ireny, fa tsy anao no anatona azy. Fa ataoko mandavarana amin'ny rova ao amin'ity firenena ity ianao, hiady aminao izy, nefa tsy hahaleo anao, fa momba anao hamonjy sy hanafaka anao aho, o Jehova, ary hanafaka anao amin'ny tanany ratsy fanahy aho, sy hanavotra anao amin'ny tanany mpampahory. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ireo tombontsoa azon'ny olon'afaka. Raha natsiaro tokoa Jeremia mpaminany ny talao tamin'ny ranomaso, ary nitaraina teo anatrehan'i Jehova fa reraka ny fony, torovana ny fanahiny, fa izay rehetra ataony ohatrany tsisy mety avokoa. Toa ohatrany olona voaozona hatrany amboka ny fiheveran'ny tenany. Toa mihevitra izy fa efa voasoratra ho azy mihitsy ny tsy fahombiazana. Efa hatrany am-pahaterahana izy dia efa nifanena tamin'izany tsy fahombiazana izany, ka dia indro diso fanantenanany amin'ny fiainana, kivy, ketraka, ary na dia ny fitoriana ny vaovao mahafalin'Andriamanitra mampaminany azy, toa tsy misy mahomby, toa tsy miaino akory ny olona. Eny, toa tsy mibebaka akory ny olona hitoriany filazany tsara, hitoriany ny famonjena, toa tsy misy mandray akory. Reraka izy ary mitalao amin'Andriamanitra mba hanatsarana an'izany. Eo anatrehan'izany indrindra ry havako malala no isehoan'Andriamanitra tamin'ny Jeremia mpaminany, mampahatsiaro fa raha hiverina ianao dia ho raisina indray. Eto ampahatsiahivon'i Jehova fa miankina amin'ny Jeremia ihany izany, fa tsy miankina amin'ireo vahoaka tsy niaino akory. Entin'Andriamanitra mora ho azy, entin'Andriamanitra mora foana hiverina eo aminy ireo vahoaka mafiatoka sy madimpo ireo, raha toa ka vonona i Jeremia hiverina amin'i Jehova ka hahay hanavaka ny zavatsoa amin'ny zava-dratsy. Tsy hiteniteny foana hanome tsiny an'Andriamanitra na hanome tsiny ny fiantsoana intsony, ka dia indro Andriamanitra miantoka ny ho azy. Asehon'Andriamanitra eto fa olon'afaka izy, olon'afaka nantsoina vita fanekena, ary manana andraikitra miavaka amin'ny mampaminany azy. Olon'afaka izy satria Andriamanitra mihitsy no mijoro, mitsangana, miaro sy mamonjy azy ka mamelona ny fanantenana. Tsy mitovy amin'ny olona izay voafatotra sy voageja sy andevony izao rehetra izao intsony izy, satria olon'afaka ao amin'Andriamanitra. Arak'izany, raha olon'afaka izy dia tombontsoa maro sesehena no ho raisiny avy amin'Andriamanitra. Da tsika eto
ho raisin'Andriamanitra indray izy ka dia ho ataon'Andriamanitra ho mpitondra teny na solombava ny ilazany azy eto. Io ambarany eo fa tsy izy no andeha hisahirana, andeha hitety ny amin'ny ireo vahoaka izay niely, fa izy ireny no anatona azy indray. Ambara eto fa ho tonga mandavarana ho an'ny firenena izy, ho kiady sy rehareha ny firenena manontolo, ary dia indro Andriamanitra mihitsy no momba azy, momba anao, hamonjy anao, hanafaka anao ao ho Jehovah. Eo anatrehan'izany dia ho arovan'Andriamanitra amin'ny ratsy rehetra izy, ary dia tsy hanan-kery aminy ireo mpampahory samihafa. Riavako malala ao amin'ny Tompo, na toy inona tokoa fahaketrahana, fahaverezam-panantenana, fahaverezana toky, dia ny fifikirana amin'Andriamanitra ihany no miantoka ny fahombiazana ho antsika, indrindra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny fiantehrana amin'Andriamanitra no miantoka ny fahombiazany fitoriana ny filazantsara, ka izy Andriamanitra izay naniraka no mandray an-tanana, mikarakara ary miantoka ny ho avy manontolo. Tombontsoa sesehena, tsy takatry ny saina, sarobidy loatra no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olon'afaka, ataon'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny amin'izay niaina ny fahizay ny fiainany ankehitriny. Raha mijeritsika anie, izany nahatonga an'i Jesosy Kristy niteny amin'ny filazantsara araka ny Jaona manao hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Midika izany fa fanafahana miavaka tsy misy toa azy no ataon'Andriamanitra eo amin'ny olona, ary dia no tanterahan'i Jesosy zany fa tsy mijanona ho teny fotsiny, tsy mijanona ho fampanantenana fotsiny. Hitantsika izany fa ireo rehetra nanatona an'i Jesosy, ireo marary, ireo ny azon'ny démonie, ireo izay nanana ny nampahory azy, rehefa tonga nanatona an'i Jesosy dia nosotranina, ary dia indro tsy sitranara-batana fotsiny ireny, fa tombontsoa ambonin'izany afaka ara-panahiny. Izany ohatra ny tenenin'i Jesosy tamin'ilay vehivavy mpanota manao hoe voavela ny elony be fa be fitiavana izy. Tahaka izany ihany koa ny tenenany hoe ny finoanao no nahasitrana anao, mandehana soamantsara, sy ny hoe voavela ny elokao, be tao ny fandrianao. Tena sesehena ny tombontsoa omen'Andriamanitra ny mino. Aorenao amin'i Jesosy ary ny fahafahanao hanapaka ny gadra sy ny fatoran'ny Satana sy izay rehetra mety ho mpamatotra ny zanak'olombelona rehetra, fa izy no mpanafaka antsika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika riavaka. Raha eo misaotra anao zahay, misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famondram-ponao ka nanomezanao zany teny mpanafahana, mampahatsiaro an'ilay Jesosy Kristy mpanafaka, ilay efa nanafaka anay tamin'ny fandrika ratony izao tontolo izao. Misaotra raha eo, ary ankehitriny dia entinay ambavaka manokana eo anatrehanao, ireo rehetra voafatotra, voageja, ireo rehetra mbola andevoziny fiainana maro samihafa, ny voafatotry ny zava-mahadomelona, ny faharatsiana maro samihafa, voafatotry ny fahazarany ratsy, eny voafatotry ny saranga samihafa ka mbola mahatonga anay ho andevo. Ianao Jesosy hanafaka azy ireny amin'ny endrim-pamatorana rehetra izay mahazo azy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy, ilay Tompo sy Mpanjaka, ilay mpamonjo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.